eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy indray ny miona aminareo amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao faly aho satria isika ny mitondra ny afatra to zao aho dia inoko ary tena inoko fa isy olona marary ho sitrana any isy olona manana olana ho afaka ihany koa any isy olona ho tahina ary tena ho tahina arabaky teny izy zany no marina ry-piany malala manarak'izany miarahaba anareo rehetra zay efa eo apotitry ny fahita lavitra ny tenako am'ty andro anio ity hoy aho hoe amonjy sy anasitrana ary anafaka anao any ny tompo amin'ny alalan'izao afatra entiko izao ny volasany salamy mantsy de mazava hoe nandefa ny teniny izy mba asitrana ny marary tena zany mantsy aho satria mino tena mino aho fa miaraka amiko eto ny tompo jesosy ary mino ary tena mino ihany koa fa efa any aminareo any eo anilanao eo ny tompo jesosy mba hiasa ho anao izy iroso hitondra ny afatra ho anareo am'izay aza ao ary amin'ny famaranana dia hivavaka ho anareo ny tenako hivavaka ho anareo zay marary ao hivavaka ho anareo zay manaolana ao hivavaka ho anareo zay mila fanafana ao matoky isika fa hiasa tokoa ny tompoandriamanitra riavana am'ty androany ity ny afatra entiko anareo androany de izao tsy maintsy tapahana sy foanana tompoko ny ozona sy ny herina tsy maintsy tapahana sy foanana ny ozona sy ny herina vo miala eo aminao sy ny taranakao izy raha toka nisy azany tokoa teo aminao sy ny taranakao zao mantsy toy ny aretina sy ny fanaratsy ihany ny ozona satria tsy sitrana ny marary tsy miala ny aretina raha tsy atao mivavaka fanasitranana an'le olona tsy miala ny devoly tsy mandeha zany mihitsy izy raha tsy avoaka sy roana amin'ny anaran'i jesosy mitovy am'izany ihany koa tsy tapaka sy tsy foana zany ny ozona zay fa nahazo toerana teo amin'ny fiainanao fony anao mbola lavitra an'andriamanitra raha ohatra ka tsy tapahana sy tsy foanana amin'ny anaran'i jesosy izy ino tsara ke zao fanazavana entiko ho anareo zao hoe mikasika any amin'ny aretina ohatra any amin'ny boky Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy faefatra de milaza ny faminaniana fa nitondra ny aretitsika nitondra ny rofintsika tokoa jesosy kristy ary eo amin'ny Isaia toko fa telo amby dimampolo andininy fadimy indray de milaza fa nokapoana jesosy mba ho fanasitranana ny aretitsika zany lay faminaniana ary no amafisy ny petera zany faminaniana nampitondrain'andriamanitra ny Isaia mpaminany zany mikasika any amin'ny fanasitranana any petera voalohany any toko faharoa andininy faefatra amby roapolo hoy petera manao hoe ary ny diakapoka taminy no fanasitranana anareo ny tiako ambara de izao tsy maintsy atao ny vavaka ho an'ny marary sy ny fametratanana ho an'ny marary ary ny fansorona diloilo ho an'ireo marary mba ahafan'andriamanitra manamarina ny faminaniana nety ny Isaia mpaminany sy ahafan'andriamanitra manamarina ihany koa ny teny zay fa nambarany petera misy amin'ireny aretin'ireny aloha tsy mandalo fametratanana na fansorona diloilo zany izy dia sitrana le marary efa nahita olona maro tak zany ao ohatra zao nahitako vehivavy anankiray ny antony natonga azy nivavaka voalohany tao fiangonana refi androndra kely de satria araky ny teny dokotera rehefa natao ny fizahana rehetra sy fitiliana de misy vonto am'kibony ao de tsy maintsy didina zay ny vahaolana
de natao oatra fandidina ity vehivavy ity tena napakevitra hoe andeha mody fotoam-pivavana any fiangonana refy androrakely ao ka rehefa mivavaka tao izy a volana vitsivitsy dia eny miamitobo ny kibony marina aloha fa 12 taona nanambadiana io vehivavy io fa tsy nety nahazo zaza ka rehefa mivavaka tao volana vitsivitsy izy de eniny nitobo ny kibony de natahotra be izy fa maninona ary kiboko mitombo de nanatona lay dokotera ndray izy ka rehefa nataony ny fizahana de zao ny tenyle dokotera hoe orikala kely e za zake tiako kibonao ity e kanefa tamy voalohany de hoe misy zavatra voto ao tsy maintsy didina zay ny vaolana kanjo rehefa nivavaka izy namonjy fotoam-pivavana izy dia zazakely ndray a nopetraka tao akibony ary dia teraka somatsara izy de za zao no tsodrano azy tsodrano le zaza nentina tao amy jesosy rehefa tonga ny fotoana nitsofandrano ny zazakely tao amy fiangonana nisanay tsy nametrako tana zany vehivavy zany tsy nivavaka ho azy ao kanefa de zany ny zavatra nitranga fa misy kosa tsy miala mihitsy ary tsy sitrana mihitsy ny aretina raha tsy efa mandalo vavaka fametra tanana na vavaka fansorona diloilo misy aretina tena taky zany mihitsy de tsy afa fa mitovy am'izany tompoko ny ozona ekena fa efa netiny jesosy kristy tamin'izy nahantona teo ambony azy fijaliana ny ozona zany voalaza ten'andriamanitra any amin'ny bokyny galatianina toko 7 any tena ekena fa de takany nitondran' jesosy kristy ny aretina teo amin'ny olona no nitondran' jesosy kristy ny ozona eo amin'ny olona ekena famarina zany fa izao tsy maintsy mandray andraikitra isika manapaka sy manafoana ny fisiny ahafahan'andriamanitra manafaka anao zato isan-jato mba ho tonga amy tanjony ny tompandriamanitra raha nahantona teo ambony azy fijaliana jesosy kristy tsy maintsy atao tompoko ny vavaka fanapahana sy ny vavaka fanafoanana ny ozona raha teo afaka ianao iano arao tsara ke ity tantary ity e dia azava aminao a zo afatra entiko androany izao rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely ka nitododo ho any am'lay tany tondra drosy tantely dia tojolana tapoky ry zareo tena mpandianana satria tonga teo anoloan'ny tanàna Jeriko ry zareo tam'izany fotoana zany anefa ny tanàna Jeriko dia voadidina manda matevina de matevina sady avo de avo ary ny vavadiny tanàna de nihidy mafy ka tsy afaka niditra tao na hoe namakivaky ny tanàna ny zanak'Israely kanefa tsy maintsy mandalo an'io tanàna Jeriko io mamakivaky an'io tanàna Jeriko io vao afaka tohizana ny dia makany am'le tany tondra dronosy tantely olana zany ry havana saorana manokana nefa ny tompandriamanitra fa namindra fo tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely ny tompo tam'izany fotoana zany ary nanampy azy ireo ofa mahana ny olana de tantareten'andriamanitra fa nirodana le mandy an Jeriko no nierin'andriamanitra magaga de afaka namakivaky ny tanàna Jeriko ny zanak'Israely ary ny tanàna de nidorana ny ponina tao de ny vonoana ka rehefa vita zany zavatra zany a dia nakatoerana avoavo Josoa miaraka tam'ireo zanak'Israely dia nanolona ozona tao amin'io tanàna ny Jeriko io ozona mpitondra fahafatesana no nitonono ny Josoa tao amin'io tanàna Jeriko io to zao voasoratra ato amy Josoa toko 9 ka ny 9 dia nilaza fanozona ny Josoa tam'izany andro zany ka nanao hoe ho voaozona io natreny Jehova zay olona mitsangana manorona ity tanàna Jeriko ity indray ny ainy lamatony no sazy ny andro reny fanambaniny ary ny ainy faralany no sazy ny ananganany vavahadiny ary Jehova nomba Josoa ka niely tam'ny tany rehetra ny lazany notononona tao amin'ny tanàna Jeriko io zany a ilay ozona mpitondra fahafatesana de lasa zany ny zanak'Israely nanohindiny avy eo nakany am'lay tany tondra dronosy tantely fa nanomboka teo kosa ny toetra tao Jeriko ny ozona
ny toetra tao Jeriko ny ozona de ny ozona mpitondra fahafatesana fanjanaka Israely kosa hoy aho araka le teko teo dia lasa nanondiny ho any am'le tany zay nolazain'Andriamanitra fa omena azy. De nandeha ny fotoana le tanàna Jeriko tam'zany lasa tanàna olo, tanàna tsy misy mponina intsony fa fonenan'ny biby ty sy ny amboty ary ny vorona ty. Dimanjato taona tateorina, eno ike, dimanjato taona tateorina, de mbola teo amin'io tanàna Jeriko io ihany ny ozona satria tsy mbola nisy olona nampanompon'Andriamanitra nanapaka sy nanafoana an'zany ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko zany. Tsy mbola nisy hoy aho olona nampanompon'Andriamanitra nandray andraikitra mba anapaka sy anafoana zany ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanànany Jeriko zany. Amafisiko aminareo zay mahita sy mandray ahy anefa fa raha tsy mandray andraikitra isika manapaka sy manafoana ny ozona dia anakery sy anao ny ataony eo aminao sy eo amin'ny tanànakao izany ozona izany. Dimanjato taona tateorina hoy aho dia mbola nitoetra sy nanakery tao amin'ny tanàna Jeriko ny ozona mpitondra fahafatesana. De eno tsara ihany ko teteaniko ity, dimanjato taona tateorina de nisy lehilahy anankiray, Ela no anarany, Ela Betelita moa zay filazan'ny baiboly azy. Izany lehilahy zany no nandray andraikitra, nandray fanapa-kevitra hoe ho atsangako indray ny tanàna Jeriko, ho averiko amin'ny lony indray ny tanàna Jeriko, ataoko zay tena mahatsara ty tanàna ity. Tsy fantatra aloha, efa nambarako taminareo matetiky ty tantara ity, na ain'izany lehilahy zany ny tantara hoe nisy ozona efa antononona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko, tsy haiko na iny na tsy hainy. Na ihany ko tsy te halala izy satria efa ela be no nisin'ilay tantara, dimanjato taona lasa zay hoy izy, tsy fantatro zay antony fa de ny tao an-tsainy de hoe ho atsangako indray ny tanàna Jeriko, ho averiko amin'ny lony indray ny tanàna Jeriko, ataoko tsara tarehy be mihitsy ny tanàna Jeriko. De ino ho ianao no tranga? Voalaza ato amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 19 ny 17 sy ny de tozo voasoratra tamin'ny andro ny Ahaba no nanorenan'ny Ela Betelita ny Jeriko, ny ain'ny Abiramalama-tony no sazy nanorenan'ny fanambaniny ary ny an'ny Sekoba faralahiny no sazy nananganany vavahadiny araka ny teny Jehova zay nampilazainy an Josoa zanako Nona. Araka koa ve le voasoratra averiko vakiny. Tamin'ny andro ny Ahaba no nanorenan'ny Ela Betelita ny Jeriko, ny ain'ny Abiramalama-toiny no sazy nanorenan'ny fanambaniny ary ny an'ny Sekoba faralahiny no sazy nananganany vavahadiny araka ny teny Jehova zay nampilazainy an Josoa zanako Nona. Tamin'ny andro ny Ahaba, fony Ahaba mpanjakan'ny Israely, zany hoe dimanjato taona tateorina nametrana le ozona tao amin'ny tanàna Jeriko, de nisy an'ity lehilahy ity Ela Betelita, araka le teniko teo hoe nanapa-kevitra fa anangana ny tanàna Jeriko, de voatsangany tokoa ny tanàna Jeriko, tafaveriny tamin'ny lony, vita tsara tare, mateo ty, mateo olona, fa saikindrisy vo vita ny tanàna, afa-po izy vita ny tanàna, de voalazan'ny baiboly hoe maty ny lamatoiny atao hoe Abirama, maty ihany koa ny faralahiny atao hoe Segoba. Io tenin'Andriamanitra io no manamarina fa mbola nanakery ny ozona mpitondra fahafatesana zay nitononona tao amin'ny tanàna Jeriko tamin'izany fotoana izany. Tsy nijanona teo anefa le ozona, de le ozona mpitondra fahafatesana zay efa nitononona tao amin'ny tanàna Jeriko, fa mbola nanakery foana, na dia efa navita ny mission voalohany aza izy, de mbola nanakery foana, fa saingy ny endrika ny sehony no hafa. Araka ny voalasan'ny baiboly de rehefa nitoetra tao amin'ny tanàna Jeriko iny ny olona na tompotany na mpiavy dia natsapa olana ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko, nanana olana ny mponina tao, nanjaka tao ny tsy fahavanona nanaka sy ny tsy fihetezana tamin'izay zavatra natao rehetra. Zany hoe
tsy nety ny tejoa tsy nety ny toejaza mihitsy ny vehivavy tao ary zay ny toejaza kosa de afaka tany amboaka le zaza maro tamin'ireo vehivavy no niaran'zany tao amin'ny tanàna Jeriko oziny izany riavana malala raha ny voalaza bokiny Exodosy toko 7:1 no jerena araky nefa nambarako teo a tsy nijanona tamin'ny araky nambarako teo a de tsy nijanona fotsiny tamin'ny tsy fahavanonana ka le izy le ozy atao mpitondra fahafatesa atao Jeriko fa nitondra tsy fetezan-javatra indrindra atao amin'ny asa famelomatena nataon'ny olona zany hoe amin'ny akapobeny de niarana fahafatesana avokoa ny nataon'ny olona atao Jeriko na asa fiompiana io na asa fambolena io zany no nitranga sy niseho tompoko satria tsy mbola nisy olona na mpanompon'Andriamanitra na ndray andraikitra nanapaka sy nanafoana ny ozina mpitondra fahafatesana tao Jeriko marina fa efa nandalo tam'izany tanàna zany le lan'Andriamanitra atao hoe Eli fa saingy tsy niraisy ny andraikitra hoe anapaka le ozina sy anafoana le ozina anika dia mbola nitoy le ozina mpitondra fahafatesana tao am'izany tanàna zany fa isorana kosa nefa Andriamanitra fa rehefa nandalo tao am'izany tanàna zany ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisy de tamin'ny fotoana nandalovan'io mpanompon'Andriamanitra io no nitarana taminy ny mponina atao tanàna satria efa tsy zaka nitsony le olana nientin'le ozina teo amin'ny fiainan'izy ireo efa tsy zaka entiny itsony ka nitarana tamin'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra ry zareo tompoko hitanao tsara fa tsara toerana zao tanàna zao mahafinaritra fa saingy ny fahatsapana azy de ratsy rano mitsy fahavanona nanaka eto amin'ny tanàna misy anay mila fanampiny zay mila famonjeny zay ry mpanompon'Andriamanitra ao de azony Elisa tsara mihitsy zany de zany ny fitarainana nataony olo zany de hoy izy omeo lovia vaovao aho izy izy de omeo sira ihany ko andao hiaraka amiko ianareo ho any am'izay ny andohan'ny rano ka rehefa tonga tany Elisa de natsipony tao am'ilay rano le loha rano le fiandohan'ny rano ny sira de zao ny teny aloka vavana tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anaky intsony iseho eto amin'ty tanàna ity zay teny nataony Elisa zay zany no netiny nanapaka sy nanafoana ny ozina mpitondra fahafatesana tao Jeriko de atantaran'ny baiboly ave fa nanomboka teo de tsy nisy fahafatesana na tsy fahavanonana anaky intsony tao am'izany tanàna Jeriko zany mpanjaka faharoa toko faharoa no mitantara zany mpanjaka faharoa toko faharoa de zao ny voasoratra manomboka 5:20 aromponina tao am'izany tanàna zany tamin'ny Elisa masina ianao indro tsara toerany ity tanàna ity tompoko araka zao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavaninanaka de hoy izy hitondray lovia vaovao ao ka asio sira ao anatiny de neta tany aminy zany ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy de nanipy-sira tao ka nanao hoe zao ny lazain'i Jehova efa nahatsara ity rano ity ao tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anaky intsony iseho eto ka dia tsara ny rano mandraka androany araky ny teny nataony Elisa hitanao am'izany ry havana malala fa tsy maintsy tapahana tsy maintsy foanana ny ozina vao tapaka eno tsara ihany koa zao teny ataoko zao anana olana mandra maty ianao anana olana tahaka zany ihany koa ny taranakao raha ohatra ka tsy mbola tapaka sy tsy mbola foana ny ozina teo aminao fony anao mbola olona zao tontolo zao na fony anao mbola lavitra an'Andriamanitra de fantanina kely apetrako de ity tsy fantatro hoe tamin'ny anao firy taona no nitoetra taminao sy nitambesatra taminao ny ozina fony anao mbola tao amboka ve de fa nisy zay oziny zay sa nanomboka tamin'ny fotoana na nanomponao sampy no nisy ozina
ny toetra teo aminao de hoy aho hoe na tamin'ny fotoana manao ahoana na tamin'ny fotoana manao ahoana na inona antony na tonga niozina na azo toerana teo aminao raha tsy mbola notapahana sy tsy mbola nifoanana izany ozony zany de mbola ao izy azonao tsara angambany lay tantara no tantarako taminao mikasiany amin'ny tantarany jereko teo efa 10 taona tateorina de mbola nanakery any zany ozony zany efa 10 taona tateorina de mbola nanakery any ho iaho le ozona mpitondra fahafatesana zay notolony Josoa tateorina eno tsara ihany konge zao teny ataoko zao hoe dingana voalohany hitondranao amin'ny fanafahana ny finoana sy ny fanekenan Jesosy ho tomponao sy ho mpamonjy anao dingana voalohany ho iaho ka raha misy aminareo mandray amy zao fotoana zao tsy mbola niroso tam'izay dingana voalohany zay tsy mbola nisokabavy anao ka nilaza hoe Jesosy io tomboky sy mpamonjy ahy ianao ekeko anao ka midira ary makatoerana atao anatitro raha ohatra ka tsy mbola niroso tam'izay dingana zay ianao tsy mbola nanao an'izany ianao teo amin'ny fiainanao de manasanao aho amin'ny androandroany ety mety eza ino mety eza naiky mety eza ho resy lahatra fa Jesosy Kristy izy ho zanak'Alatokan'Andriamanitra zay nomena atsika ary amin'ny alalany no amonjen'Andriamanitra fanatsika ary amin'ny alalany ihany ko no amonjen'Andriamanitra atsika ho afaka miozina na manahoana sy manao ahoana karazany zany ozony zany ary na manahoana sy manao ahoana ny herany zany ozony zany raha tsy mbola niroso tam'izay dikan'izay ianao de tena manasanao atompoko mandrosoa am'izay dikan'izay sokafo mihitsy vavanaao de home toerana ao anatinao Jesosy Kristy raha ohatra ka efa tafaroso tam'izay dikan'izay kosa ianao de hoy aho hoe zava-dehibe zany fa saingy tsara ny andininao tena hoe mbola ao aminao ve Jesosy am'izao fotoana zao sa efa niala mbola mitoetra tsara ao aminao ve izy so sanatrika efa niala ny tena zany matsy ao satria ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ao 7 dia misy tantarana fiangonana anankiray fiangonana kristianina kanefa inona zava-misy tantarain'ny baiboly hoe nitsanona tao ambaravarana Jesosy Kristy de nandondona de lasa sainy sy lasa eritreritra hoe fa maninona moa Jesosy Kristy no mandondona varavarana fiangonana kristiana toy zany dikany tsy ao anata zany Jesosy fa ity velana ka mandondona izy satria te hiditra te hitoetra fa miankina amin'ny safidin'ilay fiangonana na ampandroso an Jesosy izy na tsia zay nge dikan'ilay Apokalipsy 7:20 hoe ahoana ho Jesosy indra fa mitsangana ambaravarana ka mandondona raha misy mihainy feoko ka mamoa varavarana ary mampandroso ahy de hiditra ho aminy aho hiara-sakafo aminy izy ato amiko ary zaho ao aminy ry hafanao tsy maintsy miroso amin'ny dingana voalohany ianao a ho fanafahana anao manoloana ny ozina zay nisy te aminao hatram'izay ka hoy aho hoe mbola ao anatinao ve Jesosy mbola mitoetra ao anatinao ve Jesosy sa efa niala anjaranao ny mandinika fiainanao mamatapatatra ny momba anao raha te ho afaka tokoa ianao fa ny dingana faharoa kosa zay tsy maintsy diavitsika dia ny fanapahana sy ny fanafoanana ny ozina na inon'inona karazany na tamin'ny fotoana manao ahoana na tamin'ny fotoana manao ahoana no natongavany teo aminao sy ny taranakao tsy maintsy tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany oziny zany araka te ho tiary aloha na firy taona ny lasa raha ohatra ka tsy mbola nitapahana tsy mbola mifanana ny ozina de mitoetra eo foana izy ijoro vavolombelona aminareo aho 20 taona tanoany no nisehony ty tantara ity de nisy ramatoa anankiray efa mpino izy efa nandray an Jesosy efa manana ny tompo ary efa tena manompo an'Andriamanitra tsara fa ny olana tamin'io vehivavy io de ity tao anatin'ny 2 taona ny fanesy dia marary saiky maty foana izy marary ny 2 na marary ny 3 izy natao taona raiky de tamin'ny faraparan'izay de fa tsisy nanantena azy ho velona intsony na ny mpiara-mivavaka azy
fe fomba voana fahafatesana izy sorany efa moa Andriamanitra fa nanomboka sitrana izy de izy nanomboka sitrana iny no tonga tany amiko nyresaka tamiko ny tantarany olana azo azy de zao nyteniny tam'izany tsy fantatro mihitsy pastera hoe inona no mahazo ahy fa rotona sesay ozy izy de marary foana ary sika marary dia eo mba voana fahafatesana ary tam'ty ndray mandeha ty ozy izy de fa tena reraka de reraka ary na ny vady aman-janako ary de fa tsy nana tena ho velona intsony fa isaorana moa Andriamanitra namindra fo tamiko izy izy de zo afaka makaty aminao zao de rehefa andresaka teo zay mianada de teo no nafatarako hoe misy ozona mpitondra fahafatesana tao am'ty raha matoy ity ozona mahafaty tanora zany hoe tsy mihoatra tsy manitsaka ny efapolo taona izy sy ny fianakaviny dia maty ary reo zokony rehetra dia maty taloha ny fa efapolo taonany avokoa zany hoe sivy amby telopolo taona mahery kely eo dia maty zany hoe tsy manitsaka fa efapolo taonany dia maty de nazavaiko tam'zany zavatra zany de tonga saina tokoa izy hoe tenina zany tokoa ve pastera ny marina eno a zany no marina fa no famindrapon'Andriamanitra taminao nataoko anao tsy maty fa raha ohatra ka mbola miandriandry kely anao de tsy mananantoka hoe ho tafitanao ny fa efapolo taona fa maty anao de nampahery azy a de nivavaka ho azy a niraisiko ny andraikitra no tapahako ny ozona no fanako tamin'ny anaran'i Jesosy ny ozona mpitondra fahafatesana de le mahafaty tanora teo aminy taorina zay de tsy narary intsony io vehivavy io mandriky tiany androany roapolo taona mahery kely teo zay ny lasa tsy narary intsony izy fa tena salama sy tomady ary matanjaka tsara omena tompo ny tera sy ny aja ary nyvoninahitra riavanao tianao tia atsika rehetra zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao ny tompo Andriamanitra te hitratsehatra ny fiainanao izy mba hanafaka anao amin'ny ozona zay mahazo anao io tiako mihitsy anao tena andiny teny sy amatapatatra hoe mbola misy oza tokoa ve zany eo amiko sy ny taranako satria raha misy zavatra miverimberina mantsy eo fiainanao kanefa zavatra efa nisy tany aloha tany am'ireo ray aman-dreninao na fianakavin'ny ray aman-dreninao de azadiny fa ozona dikan'izay ozona tsy mbola tapaka ozona tsy mbola foana ka na dia tsy tena mahery vaika aza aloha ny fiasany am'izao fotoa zao de aza mangatakandro fa ny mety de ny anapahana sy ny anafoanana an'izany ho fa maranako ny afatra dia mitonanao aho mirosoa midingina voalohany le finoana sy fandraisan'i Jesosy mirosoa midingina faharoa de ny fanapahana sy ny fanana ny ozona ary fatelo tena sainam-pana jany anao tompoko ho avy amonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay satria ao anatin'io fotoam-pivavana io na mivavaka ho an'ny olona mivantana zay na tsy mivavaka ho an'ny olona zay de ny finoanay de hoe miasa ao ny herin'Andriamanitra manapaka sy manafoana ny herina ozona zay mbola mety atao eo amin'ny fiainan'ny olona mino azany zahay ary tena risy latrany am'izany izahay tsy olona ray na olona roa no efa afaka tamin'ny ozana sy ny herina fa olona marobe manasa anareo zahay tongavy isaky ny alahady maraina miditra amin'ny fitora sasa fidirana voalohany miditra amin'ny folora fidirana faharoa araky voasoratra io ary miditra amin'ny ray ora sasany ny fidirana fahatelo ny atoandro tongava ihany keo ny andavanandro talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany ny fotoana isatra ny atrany ny vavaka ataonay ho an'ny olona zay tonga ao riavana malala matoky eo fa zao no androny tompo andron'Andriamanitra androny Jesosy amonjenanao sy ny ankonanao ka raha mandodona mivaravara fonao izy de aza mandaha aza misalasala tongafa ivavako anareo aza ao am'izao fotoana zao apetra ho fonao ny tananao na mandoly anao fa ho tapahantsika sy mifanatsika amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona na manao sy manao nanierina ivavaka atsika ry tompo Andriamanitra rainy malala rainy masina zay ny an-danitra misaotra no ny fahasoavanao lehibe ka afaka nitondra ny teninao ao tamin'ity androandroany ity ko amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny famindram-po lehibe ao ho an'ny olona rehetra zay nahita sy nandre ahy tamin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy tapahako sy voanako ny ozona sy ny herina hiala amin'ireo olona ireo na inona karaza na inona herina
amin'ny anaran'i Jesosy tapahako sy fanako izany ary fanaratsy niaraka tamin'ireo ozindreo didiko hiala tanteraka amin'ny tenan'ny olona hiala mitokantrano misy azy ao ary tsofoko rano ahita soa sy fahasoavana be ane ny tsiraray avy ny derany hiaja ary ny voninahitra ho anao Andriamanitra ratsy-to amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-peona manao velomanareo amin'ny herin'iray tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.